Galatiana toko faevana andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito miditra zany tsika zao amin'izay a ny amin'ny resaka sakafo amaranantsika azy fa hoy a raha mbola zaza mmpandova dia tsy hafanony ny andeha izy na dia tokony zavatra rehetra azy satria fehezin'ny mpitaiza azy sy mpitatanao an-trano izy marabatoka amin'ny fotoana voatendriny ray tahaka izany koa isika fony mbola zaza dia nandevoiziny abdi-pianaran'izao tontolo izao fa rehefa tonga kosa ny fotoanandro dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany nateraka ny vehivavy nateraka atao ambany lalàna anavotana izay ambany lalàna mba handraisantsika ny mahazanaka koa satria zanaka ianareo dia ny rahan'Andriamanitra ao amintsika mifanany zanany izay miantso hoe aba ray io ka tsy handevitsony ianao fa zanany ka raha zanaka dia mpandova koa noho ny ataon'Andriamanitra efa mpandovotsika fa talohatsika nandevosiny abdi-pianarana zao tontolo zao ary mbola petsaka ny olona andevosiny abdi-pianarana zao tontolo zao anisany abdi-pianarana zao tontolo zao zany le hoe mahazo mihinana an'ity sy tsy mahazo mihinana an'ity mahazo manao an'ity sy tsy mahazo manao an'ity fa ianao efa zanaka manonjy izy a petera teo a dia tonga tena tahaka ny zanaka satria efa ao akontsika ny fanahy zanaka iny afahantsika miantso hoe aba ray io Titos toko voalohany andiny fadimy ambiny folo ao vatritsika aloha rahantsika mamaky mihitsy hoe tsy tena famakytsika loatra tsy tena hitatsika loatra fa tony ngamba le atsonao eo anatin'ny hoe epitra pastoraly ao isa roa telo sola tompo hitanareo zavatra rehetra dia madio avokoa rehefa madio ianao fa Andriamanitra raha namorona an'ireo zavatra rehetra ireo dia ahoana ozy izy anitan'Andriamanitra fa tsara izany ka ahoana ny tsy hampadio azy raha olona madio ianao dia madio zavatra rehetra fa ho an'ny olona tsy mino sy voaloto ny say debe faky ao tsy azo atao zao tsy azo atao zao tsy azo atao problème zany eo zany manavaka mpino sy ny tsy pino hoe zavatra ivelambelany hoe nitelezahanao tanterana sa lay tena tino tena Andriamanitra tongavana lay lalàna moraly lay fitondran-tena madio fa raha zany dia voaloto foana ny sainao dia tsy mety mihinana niny mihitsy ianao satria voaloto ny sainao dia sainao mepanganao sy metritranao fa mbola hitatsika eo toy andreo aveo Koritiana voalohany toko fahafolo andiny fatelo ambiroapolo ka hatramin'ny fahaenina ambiroapolo hoe azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy zavatra rehetra ny mahasoa azo atao ny zavatra rehetra nefa tsy zavatra rehetra ny mampandroso aoka tsisy olona hitady asolo tena ny fany asolo namana ireo tsara zay ena rehetra midy enetsena dia any fahazamana mahagaga any resaka eto miresaka izy hoe azo atao ny zavatra rehetra efa miteny izy hoe azo atao ny zavatra rehetra izy hoe zay ena midy enetsena hoany aza manontany akory ny amin'ny fieritreretana satria io fieritreretanao io manimba ny sainao io hoe voaloto ny saina sy ny fieritreretana nisy fotoana ngeka be dia be kristianina tsy mety mividy zavatra laly le eo tena Andriamanitra misy eo dia maro zay any tompony tany zay rehetra eo any anazy koa zany reo bibileo sy le zavatra rehetrarehetra eo hoany daholo fa eto fotsiny izy zany contexte ny Koritiana voalohany toko fahafolo dia mametraka izy zany entony amin'ny hoe raha ohatra kosa le izy ka tsy mampandrosona tsy mahasoa satria misy namanao zany a tena hoe voaloto ny saisy neritretiny dia vo eo andala mpiovany izy a dia alao aloha tsy mihinana ianao anatria eo maso zay fa rehefa sisy an'izay tsy manana an'izay naman'izay ianao akaiky noharin'Andriamanitra ho tsara sy madio avokoa zavatra rehetra nampaloto an'ireo zavatra ireo dia ny fahotana ny nampaloto an'ireo satria niditra atao olombelona ny fahotana
dia izay namparoto azy. Fa ny zavatra anoaren'Andriamanitra dia tsara sy mahasoa avokoa. Jereo lazaina ny Genesis 3:7. Hokoa izy tamin'ny Adamo satria niainy feo avadinao ianao ka nihinananao ny azo izay nandrarako anao hoe aza mihinana avy amin'izany, dia voaozina ny tany no izay nataonao, fa oriana ny mihinananao vokatry ny tany amin'ny andro rehetra iainanao, anirotsiro sokosombanao ny tany ary nianana eny an-tsano hohaninao. Io zany mitranga no ny fahotana dia le zavatra tsara noarian'Andriamanitra lasa nisy ratsy, nisy tsiro, nisy sokosoko. Fa tsisy an'izany zany ngamba talohan'ny Genesis 3:7 fa oriana ny hinanana vokatry ny tany. Romana 3:20 dia hoe fa zao zavatra rehetra zao dia nampanekena ho zava-boly, nefa tsy noho sikapony fa noho izay nampaneke azy amin'ny fanantenana. Lasa zava-boly, lasa na vaina daholo ny zavatra rehetra tsisy dikany a. Tsy noho sikapony izy namboarina ho tsara, fa noho fahotana dia nampanekena amin'ny fanantenana. Dia niasa mpanavotan'i Jesosy Kristy indray avy eo a no nanadio an'ireo ratsy rehetra ireo. Zao nanota ny olona dia tsy ny olona ihany no mpanota fa zavaboary kopotika simo. Jereo ty izy zavaboary kopotika simo ny olona ny nanota. Noho izany Jesosy rehefa namonjy antsika, nanavitra antsika, dia tsy ny olombelona ihany ny dioviny fa nanadio ny ratsy rehetra ihany koa izy. Kolosiana 1:8 fa sitraky ny ray ao aminy ao amin'ny Kristy ny toeran'ny fahafenoana rehetra, sady izy no ampihavanany aminy zavatra rehetra. Lasa mihavana amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra noho ny amin'ny Kristy, ka ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no nanaova ny fampihavanana. Izy no amin'ny fampihavanana na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Lasa mihavana amin'Andriamanitra koa ny zavatra rehetra noho nataon'ny Kristy, izany hoe voadio daholo zany ny zavatra rehetra. Ny Romana 3:20 toy an'ilay teo ihany dia izy hoe zao zavatra rehetra zao koa dia ovitsorana amin'ny fanandevozana. Efa nihavana amin'ny Kristy izy fa mbola ho avy, déjà pas encore. Ovitsorana amin'ny fanandevozana dia amin'ny fahalovana ho amin'ny fanafahana be voninahitra izay amin'ireo zanak'Andriamanitra. Tsika koa dia efa vonjeny Kristy fa tsika mbola manota, mbola marary, mbola nono, mbola mety maty. Dia efa vonjeny Kristy ohatrany koa ny zavaboary io. Fa ho avy ny andro zay hoe ho amin'ny fanantenana, rehefa ho avy ny fanafahana be voninahitra ho antsika dia ho afahana ihany koa ireo dia any tsisy fahafatesana, tsisy fahafatesana, tsisy ranomasy, tsisy tomany na ho antsika na ho an'ny zavaboary rehetra. Mitovy ihany nanaovan'Andriamanitra azy. Fantatrareo ve tadidianareo amin'ny Genesis 3:2 ny voankazo rehetra no nasain'Andriamanitra no hanina. Genesis 3:7 vakitsika teo raha hitanareo tsara dia ny nihinana anana amin'izay izy. 3:7 izy lasa nihinana anana amin'izay, fa voankazo tary anana sy legioma 3:7. Fa ao aorian'ny safodrano 5:5 fa navoazin'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia ozy izy ny biby mihetsiketsika rehetra izay miaina dia ho fihinanareo, omeko anareo tombo zava-maitso koa izy rehetra. Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rano ihany ny azahoaninareo. Tefa hitantsika teo ny resaka rano, fa ny resaka biby miaina rehetra. Io tsy ny teny izany hoe mandady azo atao na ny anina ny azo hoanina, fa ny rehetra ozy izy hoaniny daholo. Tanareo zany hoaniny daholo. Fa ny zanaka Israely ihany ny rehefa afaka tany Egypta ny nasainy na afaka reny mba ho mahay mandinika sy mahay manavaka ny tsara sy ny ratsy. Fa raha tena izy dia teo vao nihinan-kena ny olona. Taloha izy dia ozy izy hoe toy ny zava-maitso. Taloha mbola zava-maitso ihany no hoaniny talohan'ny Genesis 3:7. Fa eo ny olona zay vao nahazo nihinan-kena. Dia nahazo mihinana izay hena tiany hoanina ny olona. Noho izany no niasa mpanavotana nataon'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany dia tsy ny biby ihany no nidiovin'i Jesosy, fa ny jentilisa ihany koa. Tsika koa ny naloto teo anatrehan'ny jiosy. Zay tsy jiosy rehetra dia maloto teo anatrehan'ny jiosy.
zay le tsony hoe bohimy maloto ny gentilisa rehetra fa ireo a fa azony Jesosy Kristy diovina daholo ireo zay le hoe fanadiovana sans distinction tsy misy mahasamy hafa ny gentilisa ny jiosy intsony zany fa mitovytsika samy mamasiny samy afaka manatona an'Andriamanitra satria samy vahoaka masiny ao anatrehan'Andriamanitra vahoaka nofidiny teo anatrehan'Andriamanitra zay vovonjy rehetra dia afaka manatona an'Andriamanitra daholo zay le izy samy vonjena amin'ny finoana no amonjena ny jiosy raha misy jiosy vovonjy a dia finoana ny Jesosy Kristy ihany koa ny amonjenantsika rehetra zay le izy dia zay zany nydikan'ity asan'ny apôstôly 7 isaka manonona an'io tsika rehefa nidiovin'Andriamanitra zay atao azy atao manona dia ozy foana izy hoe ny olona nidiovin'Andriamanitra teo fa tsy ny biby manano tsy maintsy manano an'izao foana zareo am'tenin'io ianao non petera dia te hisakafo raha mbola karakaraina ny sakafo azy dia izy alô miandry raha fozandoza to zay miandry sakafo asy dia lasa izy miakatra tany an-terasy dia azo tsindrimandry izy dia nahita ny lanitra misokatra dia misy zavatra midina atao lamba lehibe nampidinina tamin'ny zoronefatra ho amin'ny tany tao anatin'izany dia misy biby rehetra zay manatongotra hevitra sy mandady io le mandady sy mikisaka amin'ny tany ary volo manidina io rehetra eo izy izy le rahalaza hita amin'ny Facebook hoe makaka any anandro izy izy misy biby maloto ko ona lazany hoe tsy azo marina le izy io izy io dia nisy feoteny taminy hoe nitsangana ry Petera voloka any dia Petera jiosy mbola tsy nalala fa tsy testamenta tatoa dia namaly hoe sahanatria tompo amajiosy azy tsy mbola nahinana zavatra fadana tsy madio any fahin'Andriamanitra zavatra rehetra dia ondray feo tamin'ny fandroana zay efa nidiovin'Andriamanitra dia aza ataonao fay intelo nitrangany zany dia nakarika nindatra le zavatra no ny avy eo zay io zany manam-porofo hoe diovin'Andriamanitra zavatra nidiovin'Andriamanitra dia aza ataonao fay hitatsika teo fa ny olona nidiovin'Andriamanitra ary zay foana ny averin'ny tsy mihinan-kisoa izy ho any Cornelio iny eny natonga an'io e fa ty aloha nasaina ny hoaniny satria ty koa anisan'ny nodiovin'Andriamanitra ireo biby ireo andiny faharoapolo ihany amin'ny anateo dia hoy izy ianareo dia mahalala fa fady amin'ny jiosy ny fiandraisaka sy raitrano amin'ny olona hafa firenena tanareo zavatra fady zao izy Petera tsy mbola niarin'inana zavatra fady tsy mbola ninana zavatra fady na tsy badio a fa tena izy rehefa dia tezitra tamin'ny Petera tokoa le jiosy avy eo a rehefa avan'ny Cornelio izy dia zao no navaliny hoe ianareo dia mahalala fa fady amin'ny jiosy ny fandraina hiantrano amin'ny olona hafa firenena nefa za dia efa nampahafatarin'Andriamanitra fa tsy misy olona azoko atao hoe fady na tsy madio satria efa nidiovin'ny rano Jesosy Kristy reo olona reo andiny fa 5 talanjona ny lisa vofora zay miaraka tamin'ny Petera satria nirotsaka tamin'ny gentilisa koa ny fanomezana dia ny fanamasina any hoe tsisy trony zany ny jiosy sy ny gentilisa efa tsisy koa trony koa biby madio sy ny biby maloto satria misy itovizany olona sy ny biby Andriamanitra raha nahary dia tsy ny olona ihany no ariny fa zavaboary rehetra no ariny zavaboary rehefa nanota ny olona dia tsy ny olona rehetra ihany mpanota fa zavaboary rehetra simba daholo noho izany Jesosy rehefa monjy a dia tsy ny olona ihany no vonjely fa zavaboary rehetra no vonjely fa le olona vonjely rey dia efa vovontsy fa tsy mbola tena vovontsy tsy ny olona ihany ny efa vovontsy fa tsy mbola vovontsy fa zavaboary rehetra koa dia sady efa vovontsy no tsy mbola vovontsy dia zay azo akor zay principan'Andriamanitra amin'ny voalohany izy miavaka ny madio sy tsy madio mpino sy ny tsy mpino zany fa nodioviny Jesosy Kristy ny olona nodioviny Jesosy Kristy ny olona dia nodioviny ihany koa ny biby zany milatsotsika zany mambiby ihany koa nodioviny Jesosy Kristy ny olonan'Andriamanitra tompo dia tsy resaka sakafo ahita mafarany jeretsika
Tsy resaka sakafo zany ny olan'Andriamanitra fa ny olan'Andriamanitra misy afatra tiana ampitaina ao anatin'io sakafo io, fahotana foana ny olan'Andriamanitra. Okazontsika zany ary fahotana dia mifandray amin'ny fitondran-tena sy amin'ny lalàna moraly. Zay fahotana. Io ny olan'Andriamanitra fa tsy sakafo. Dia andao jerentsika amin'izay raha fahitan'Andriamanitra ny sakafo. Ahoana ny fahitan'Andriamanitra ny sakafo? Matio 1:9-telopolo ka hatramin'ny 7:telopolo. Aza manahy ianareo ka miteny hoe inona no hoaninay dia inona no tsy azonay hoanina. Zany ao anatin'io hoe inona sotronay dia inona no tsy azonay sotroina. Na inona no tafianay na inona no tsy azonay tafiana, fa zany rehetra zany ny jentilisa mifatrapikatsaka an'izany, fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa ilainareo zany rehetra zany. Important ka tsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampo anareo zany rehetrarehetra zany. Hanampo anareo zany. Tsy resaka sakafo, tsy resaka fisotro, tsy resaka akanjo olan'Andriamanitra, fa ianao ve ao anatin'ny fanjakan'Andriamanitra sa tsy ao aloha. Kolosiana 2:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary raha niara-many tamin'ny Kristy ianareo, zay zany efa afaka amin'ny abidim-pianarana zao tontolo zao, maty ny amin'ny fahotana, afaka amin'ny abidim-pianarana zao tontolo zao le hoe fadifady. Nahoana ny tao mbola velona amin'izao tontolo zao ihany ka mety ho didina hoe aza mandray, aza manandrana, aza manendry. Rehefa niara-many amin'ny Kristy tsy tsisy idira zany tsony. Levony zany rehetra zany rehefa ampiasaina. Hoanina hoe dia levony io dia zay. Faika ny sisany ariana ary. Levony zany rehetra zany rehefa ampiasaina fa dily sy fampianarana avy amin'ny olona ihany. Avy amin'ny olona ihany moa zany. Izy ny teny zany fa raha raisinao raha-baktely eo avy amin'ny olona fa ny anazy le tanjona teo le tiantsika tavavana le amin'ny fitondran-tena le fahaiza-manavaka sy tsy manao araka ny fanaon'izao tontolo zao. Dily sy fampianarana avy amin'ny olona ihany. Izany rehetra zany dia ankalazainao fahendrena fivavahana noterena sy ny fanetretena diso ary fampahoriana ny tena nefa tsy mahasakana ny fanarana-poa ny nofokory. Tsy hoe rehefa tsy mihinan-kisoa ianao dia tsy manara-po amin'ny nofo, fa be lehibe ny manara-po amin'ny nofo na dia tsy mihinan-kisoa. Donc tsy any ny olona dia zao niara-many tamin'ny Kristy ianao dia niara-mitsangana taminy sa mbola ao anatin'ny abidim-pianarana zao tontolo zao hoe aza manao an'ity manaova an'ity, aza manao an'ity manaova an'ity. Zay dia ty amin'izay no fifanandrasanareo ty marika 7:24 ka hatramin'ny 5:20. Ngeza be mihitsy hoe ahoana fijeren'Andriamanitra ny sakafo. Nianjo vahoaka keo amin'indray izy ny teny hoe miainoa ianareo rehetra ka fatara. Ao iarahantsika mamaky ny toerisa 2:3. Zay tsy manatsofina mety miaino any ny okazon'izany. Tsy ny zavatra ampidirinao no mampaloto anao, fa ino izy ampidirinao marika 7 ihany izy ampidirinao io sy dia voaka ny fivoahana iny rehefa avy eo. Tsy mampaloto mihitsy ny sakafo. Resaka manasa tanana tsy misasa ka le resaka manasa tanana tsy misasa koa ny fomba jiosy. Fa nytididila zay tsy resaka manasa tanana tsy misasa, tsy resaka Covid na resaka fahadiovana, fa resaka fomba jiosy. Zay mahatonga anazy hoe fampianaran'ny olona zany. Fampiresy nandeha lavitra Jesosy Kristy hoe tsy izay miditra mihitsy ao mampaloto fa izay mivoaka. Satria voalo amin'ny fo, rehefa ratsy ny fonao dia ratsy koa mivoaka vo amin'ny fonao. Timoty voalohany 2:1-7 ka hatramin'ny 5. Eto raha mbola mafy kokoa ny amelezany azy. Grave tia. Timoty voalohany 2:1-7 ka hatramin'ny 5. Fa milaza marina ny fanahy fa amin'ny andro farany dia hevitra ny finoana ny sasany ka anaiky famanamanitaka sy fampianarany grave. Ny olona tsy mandinika ihany manao an'izao. Tsy mijery hoe inona ny fampianarana marina sy inona ny fampianaran'ny démonie. Inona ny fampianaran'ny démonie? Alao verenantsika
Fanlaza marina fanafa miandro farany dia hevitra ny finoana sasany ka ny fanamamitaka sy fampianaran'ny demoni amin'ny fitsara velatsiny plaza lay zay voapetaka ny vimamay fieritreretany mandrara tsy anambady izy reny ary mampifady ihany zay ny olona mampifady ihany zany dia lazay ny ten'Andriamanitra hoe manao fampianarany ratsy ny ten'Andriamanitra manino ozy izy manao fampianarany demoni ny olona mampifady ihany satria ozy izy mianda dia nataon'Andriamanitra ho an'izay mino sady malala marina mba ho raisiny amin'ny fisaorana fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tanareo virena mivakiny efa hitantsika tany amin'ny Genesis toko voalohany zany fa sao dia adininao dia virena ampoly zavatra rehetra nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana satria amasin'ny tenin'Andriamanitra sy ny vavaka zany amasin'ny tenin'Andriamanitra rehetra teo zany nanamasina andreo sakafo hoanina rehetrarehetra reo aoka tsy ilaina tsy zany ny vadivadiny aza mihina nataleboko miletra be eo foana no rehefa niantsika mihinanazy fa aza mieritreritra hoe satria voararan'Andriamanitra tsy nananao an'io fa ny tenin'Andriamanitra efa nanadio azy efa isaoranao any tompo entinao ambavaka io izay koa manamasina azy Romaina toko faefatra ambin'ny folo andininy fafito ambin'ny folo dia mitovy sy mifandray amin'ilay Matio toko fahaenina andininy fa raika amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahatelo amin'ny telopolo teo am'zesika ianao am'izay hoe manaraka contexte dia ity no mahazo tsara fa tsy amin'ny fihinanana sy fisotroana ny fanjakan'Andriamanitra fa fahamarinana sy fiadanana ary fifaliana ao fanahy-masina dia zany tsy hoe raha mihinana antia dia miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe raha tsy mihinana antia no miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsisy idirany hoaninao sy tsy hoaninao mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra vokatry ny fanahy andrasana aminao ny fanjakan'Andriamanitra hoe vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana fiadanana fahamarinana fanaovan-tsoa zay milaka tsara ny vokatry ny fanahy mila katsahana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mbola tsy mino Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahavalo dao iarahantsika mamaky koa ty fa milay be ty Korintiana ozy izy aty eo tsy ianao mihinana na tsy mihinana midiranao amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa ianao manana vokatry ny fanahy Korintiana voalohany toko fahavalo andininy fahavalo isa roa telo tanao io tsy mampifanakaiky anao na mampifananavitra anao an'Andriamanitra zany ny sakafo eto izy mety tsy mampaninona ozy izy amin'ny baibolinareo tsy mampaninona atsika amin'Andriamanitra eto izy tena lazay ny tsy io manakaiky mampifanakaiky anao na mampifananavitra anao amin'Andriamanitra fa na tsy homana renao tsy maty antoka lazay koe tsy voatery mihinana koa fa sao dia hoe ay mahazo mihinana no dia hinana foana ndao atao elakosofoana ny laoka mody na tsy homana asika tsy maty antoka ary na homana asika dia tsy mahazo tombony voakary daholo ny WC ihany mahazo tombony amin'ny resaka sakafo ay ankoatran'izay tsisy mahazo tombony Hebreo toko fasivy andininy fasivy sy fahafolo fanoharana amin'izao andro ankehitriny izao zany ary arak'izay ny nanolorana fanomezana sy fanatra izay tsy mahatanteraka mivavaka amin'ny fieritreretany tanareo fanomezana sy fanatra tsy mahatanteraka mivavaka amin'ny fieritreretany fa momba ny zavatra hohanina sy zavatra hosotroana ary fisasana samihafa dia fitsipika araka ny nofo voatevy atao manam-piavy ny fotoana fanavaozany zany tanareo atreto aloha mbola kely ianao mbola kely loatra ianao aza hoaniny na matsiro azy rehefa lehibe manambady ianao hoany ary aza hoanina ivelany fanambadie ao tokantrano hoanina zay
voatery mampiavy fotoana fanavaozana dia nahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazofijaliana sy fitsanganana. Vitsy zay momba zavatra hohanina sy zavatra hosotroana ary fisasana samihafa dia voatery manampiavy fotoana fanavaozana ao aorianan'izay izy tsisy dira intsony. Korinthiana faharoa toko fahaenina andiny fahafito ambin'ny folo. Ko mialahy eo aminy ianareo ka misara aminy ny Tompo, aza manendry zavatra tsy madio ary zandra ianareo iorainareo ary ho zanako lasy ho zanako vavy ianareo hoy ny tompontsy tompo. Dia azotsika amin'izay zany ity ny resahana aza manendry tsy madio dia ny fitondrantena tsy masina. Mialahyn'io mila fibebahana fialana amin'ny fanaony zao tontolo zao fa mivamy fanavozana saina fa efa zanak'Andriamanitra tsika zanalahy zanavavy izy kosa efa raitsika izao. Dia iarahantsika manonona farany amin'izay Korinthiana voalohany toko fahafolo andiny fa araiky amin'ny telopolo isa roa telo inana misola atao voninahitra Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ny fitondrantena atao madio manao zavatra voninahitra Andriamanitra fa tsy amin'io. Dia hozisitsika manana ny anjarany ao amin'ny asam-panavotany Kristy koa ny zavaboary. Mila tsara mitsika zany manana ny anjarany ao amin'ny asam-panavotany Kristy koa ny zavaboary dia ataotsika anampy andreo zavaboary ireo dia ny tontolo iaina. Misaotra nareo naharitra avotran'ny farany tsy voatery azo ao daholo ny resaky dia afaka manontany, tsy voatery kely ao daholo dia afaka manao fanamariana ary tsy voatery ampy tena tsy ampy fa tsy maintsy fitainareo aloha androany fa mbola nety kamera ty zay koa mbola handeha mariazy.